avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Nandravarava tao Mahajanga ny rivo-doza fitio omaly ary nitoy androany. Araka izany, tsy mitsamy miakatra ny antotanisa ho an'ireo traboina, ao ireo ravatra ny fonenana, misy ihany koa ireo tsy azo ipetrahana noho ny fiankarany rano. Tafiditra an-tanety tao amin'ny distrika ny Soalala androany tamin'ny 4 ora sasamarana teo. Ilay rivo-doza fitira ny tatitra avy ao anivo ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Amagivaky ny faritry ny afovoatany ny alina ary tombanina ivoaka ny andranomasina raha mipitso maraina. Tokony hijery fitaratra ireo mpanenjika sy mpanaratsy ary mpitsikera be fahatany. Hoy ny filohan'ny fanavaozana androany tany Antsirabe. Ny filoham-panjakana izay nitokana foto-drafitrasa maro tao amin'ny faritra Vakinankaratra. Tsena miisa 27 etsy amin'ny pavillon Analakely no akato ny commune raha tsy voalohany ireo mpivarotra amin'ny fotoana nomena ny vola ho fatsena. Nitaraina ireo mpivarotra fa misedra olana arabola izy ireo ka antony tsy nahefana ara-potoana ny vola. Androany faraka amin'ny telopolo ny volana janoary 2024 aterina ny arahaba toko klasy toko vava anao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao. Asana mpananjana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Nandravarava tao Mahajanga ny rivo-doza fitio omaly ary nitoy androany. Araka izany tsy mitsamy miakatra ny antotanisa ho an'ireo traboina, ao ireo rava ny trano fonenany, misy ihany koa ireo tsy azo ipetrahana noho ny fiakarany rano. Raha ny antotanisa voaray mahery ny 304 ireo olona trabona raisina an-tanana amin'izao fotoana izao. Christian Andriamiery. Hatramin'ny 3 ora maraina no tsy nitsahatra ny tatitr'olona mamonjy toerana avo ny sapeur-pompier amin'ny commune Mahajanga maka ireo olona izay dobo ny tranony. Tahotra sy tebotebo no niainana hoy ireo mponina alina tontolo, ny rano tsy nitsahatra niakatra. Mizaza mambevavy sy ankizy koa zany tena taverina veloha. Misy tera-bao anankiroa anisan'ny tena nampalahelo. Zany hoe zay zany isaky ny voyage ray dia manao fanentanana ao an'ilay olona satria tera malala fa toerana io. Rehefa manentana ny fitondram-panjakana zany hoe tokony mba hamonjy toerana avo aby dia zay ny fanentanana natao. Mbola maro no toerana dobo fa zany hoe koa zany ny olona misy tsy mafy ilay fananany sy ny tranony. Raha malala fa manararaotra misy manao fotoana ohatran'izao dia zay zany antony tsy ialana eo amin'ny tranony. Fa matetika ny lehilahy zany no mijanonao fa vehivavy sy ny ankizy dia taterina jiaby. Olona mahery ny 304 no efa tafakatra amin'ny toerana natokana andraisana trabona ary toerana maro no dibo-drano raha ny tatitra voaray avy any Mahajanga ankoatra ny fianjeran'ireo azo sy foto-drafitrasa samihafa izay nanapaka ny fifamoivoizana. Sorana n'Andriamanitra moa zany mbola tsisy hena fohy arengany tsy hisy fa hatreto aloha ny trano tsy azo honenana ny tena maro, tsy hoe simba tanteraka fa tsy azo honenana zany le trano noho ny hiakaran'ny rano dia mbola mandeha zany zao ny fanavotanareo olona any zay tsy afaka monina anatin'ny trano, zay tsy afaka mipetraka anatin'ny trano. Dia tia koa zany vao anaty 20 minitra tato dia milavo koa ny anjera ty hazo devant ny ordre des avocats dia devant ny trésor sy ny tribunal eto dia tsy afaka andalovana mihitsy eto zao. Fa ny fil zay mitondra herinaratra reo ireo no tapatapaka hatramin'izao. Efa tonga moa ny jirama andeha analan'izy ireo sady efa téléphone pompier ihany koa. Mifandrimbona amin'ny fanomezana sakafo ireo trabona ny PNGRC miaraka amin'ny CPGRC Mahajanga izay mifanindran-dalana ihany koa amin'ny fanaraha-maso ara-pahasalamana manoloana ny fisian'ny valanaretina Mpox.
ny fitondram-panjakana izay anatin'ny fandraisana tanteraka amin'izao hoy ny filoham-panjakana androany. Ny fiombona-po amin'ny vahoaka any Besalamy sy Soalala amin'io cyclone izay miditra amin'io dia efa manomboka mandraindraikitra ny BNGRC mbe tampoka be ny fivadian'izy iny cyclone tampotampoka be ny fivadian'izy iny dia samy taitra eto tsika fa naizanina tsany BNGRC fa any akaiky any amintsika miteny zao miandry ny fitoniny ranomasina dia makany Besalamy sy any Soalala. Ilaina ny fanomezam-baovao aingana ahafahana mifamonjy amin'ny fotoan-tsarotra toy izao hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny BNGRC. Fatohan'izay vaovao izay hatrany tafiditra tany eto tao amin'ny distrikany Soalala androany tamin'ny 4 ora sy sasany maraina teo ilay rivo-doza fity raha nitatitra avy eo anivony foibe famantarana ny toetry ny andro amakivaky ny faritra ny afovoantany an'io alina ka hienatra ny heriny ary tombanana ivoaka an-dranomasina raha mipitso maraina ny antsiprian'izay. Niditra tany eto amin'ny distrikany Soalala androany tamin'ny 4 ora sasany maraina ilay rivo-doza fity raha nitatitra avy eo anivony foibe famantarana ny toetry ny andro tao amin'ny commune Mahazoma distrikany Mahevantanàna no misy ny foibeny tamin'ny 3 ora tolakandro teo ny ena ny heriny ka manodidina ny 570 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahina tafiotra 510 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny raha nitatitra navoaka ny foibe famantarana ny toetry ny andro ny kisaka ny anatsimo antsinanana izy ka nanafaka 20 kilometatra isan'ora. Loza mitatao miloko mena, Betsiboka sy ny distrikana Badiboeny, loza manambana miloko mavo, Bongolava sy Analamanga, Fanairana miloko maitso, Itasy, Aloatramangoro ary ny distrikana Batolampy, Fahamelona miloko manga, Melaky, distrikana Mitsinjo, Soalala, Marivoay ary Mahajanga voaloha sy Varoa. Amakivaky ny faritra voatany fitiany alina ka hienatra ny heriny na izany azy dia tondra rotsakorana betsaka amina faritra maro izy tombanana ivoaka any an-dranomasina izy raha pitso maraina any amin'ny faritra Antsinanana. Ny lalan'ity rivo-doza ity kosa indray dia mikisaka mianatsimo antsinanana hatrany izy araky ny noresana teo moa mahafaka hatrany amin'ny 20 kilometatra isan'ora ka manambana na vinavinaina andalo amin'ny tapany avaratra amin'ny faritra Analamanga any alina ary tombanana mivoaka any an-dranomasina kosa any amin'ny manodididina ny distrikany Vatomandry sy Manoro ho an'ny rapitso vao maraina ao anatin'izay dia mbola mitohy hatrany orana saika ho an'ny avoatany zany ary mety hanatombo hatrany zay amin'ny akabeny manodidina ny 50 ka hatramin'ny 50 milimetatra ao anatin'ny 420 ora moa ny rotsakorana andrasana na mety hoentin'ity rivo-doza ity. Mitohy ny famindrana mialoha sy ny famindrana vonjy-taitra ho fiarovana ny ainimponina. Efa misy ireo fitaovana hiatrehana ny tondra-drano sy toy ny sambo aingam-pandeha iray eo amin'ny distrikany Soalala lakamby 4 naparitaka amin'ny toerana stratégique Fokontany Mahatsinjo Ambararatafaly Trangabetika ary Hanosy Fisaka ao Marivoay sambo aingam-pandeha iray eo anivony commune Antanandehibe eo amin'ny distrikany Badiboeny trano fialofana 250 lamba firakotra 290 ary fandrena 720 fitoeran-drano miisa 5 lakana vonjy-taitra 2 megafona 2 ny fanairana no efa voaomana izay eo ambany fiahin'ny BNGRC. Fa izay lafim-baovao izay hatrany nanorana saika ny tontolo andro ny teto Antananarivo androany vokatry ny rivo-doza fity na izany nanohy ny fiainana andiavanandro ny rehetra dia hoarahantsika anatin'ity sary tsy akiteny ity ny makasika izay.
tokony ho hijery fitaratra ireo mpanenjika sy mpanaratsy ary pitsikera be fatany hoy ny filohan'ny fanavaozana Androany tany Antsirabe ny filoham-panjakana izay nitokana fototra-pitrasa maro tao amin'ny faritra Vakinankaratra isan'izany ny biraon'ny polisy pirenena ny Antsiprian'izay tonga nitsidika ny faritra Vakinankaratra tamin'ity androany ity ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Randrinirina Mikael miaraka tamin'ireo délégationna maro avy eo anivon'ny fiadidinan'ny République-ny fanavaozana ary notron'ireo mpikambana sasansasany eo anivon'ny gouvernement sy ireo solomavambahoaka fotoana izay nitondran'ny filoha valinkafatra ho an'ireo mandoto ny fanavaozana misy ankehitriny le fampanantenana somary mahagaga le olona miteny olona nitondra 40 taona sa le olona nitondra 20 taona niteny an'izany satria telo volana ane zay ny zavatra tsy vitanareo tanatin'ny 40 taona vitanay tanatin'ny telo volana dia tsy haiko hoe aiza le hoe fampanantenana fotsiny mba tiako hiteny zay olona miteny an'izay fampanantenana fotsiny zay zany mba mangataka an'izay olona zay ivoaka amin'ny télé dia hiteny hoe fampanantenana fotsiny dia inona le tsy vita tao anatin'le telo volana nitondranay fa zay olona zay nitondra fito taona farafahakeliny zay olona miteny eo sasany 40 taona fa inona ny vitany firenena mahantra vahoaka mahantra ny vitany dia aoko izy mba tsy hiteny fa mbola telo volana nitondranay zay fa zay mahatsapa fa be dia be ny zavatra vitanay tao anatin'ny telo volana teny hoe tsisy zavatra vitanay fa baranahy nefa navelany zareo hatramin'izay io lovaina io nakany Tomasina zahay dia misy nakany Diego zahay dia misy dia mbola anatin'ny mandamina an'io zahay mametraka commission etseroa ho fandaminana ny resaka olana tany eto Madagasikara manana teto amin'ny faritra Vakinankaratra fotodrafitra samaro no notokanana nandritra ity fitsidihana teto ity izay natomboka tao amin'ny distriktan'ny Betafo nisy ny fitokanana ireo fotodrafitrasa toy ny kianja ara-panatanjahantena sy ny biraon'ny polisy pirenena nitohy tamin'ny fitokanana ny sekoly fianarana tao amin'ny EPP Andafiatsimo Star ato amin'ny distriktan'ny Antsirabe voalohany ny fianarana nolova tsara indrindra hoy ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny kabary izay nataony ary ilaina ny mahay ny tenin'ny hafa hoy izy fa tsara ihany koa ny mifehy ny antena dia ny teny malagasy izany Otsika eto dia faly miarahabanareo izay nahazo an'izao sekoly androany zao tadio fa reo ankizy reto no isolo antsika rehetra aoriana dia mianara tsara ankizy mianara tsara fa ny fianarana nolova tsara indrindra sady ny fianarana sy ny fahaiza raha misy mahay mangalatra arena ny arena dia be dia be ny olona mahay mangalatra azy mitaiza omby ianao dia be dia be ny olona mahay mangalatra azy manana tanimbary ianao mbola angalarin'olona fa io fahaizan'io io diplôma io tsisy angalatra an'io fa izay nikolokoloantsika ny zaza malagasy mba hianatra dia zao rakizy tiavo ny mahamalagasy anao ao zay tiavo io teny malagasy io tsy zay mahaiza ny teny malagasy fa hianarantsika koa ny aniafa mianatra atsika ny teny vahiny mba hahafahantsika mifandray amin'ny any ivelany fa ny teny malagasy mahizy azy dia hianarantsika io dia tsy menatra amin'ny mahamalagasy ny mampalahelo dia misy malagasy rehefa makany ivelany 2 volana 3 volana dia tsy mahay miteny gasy tsonony izy zany ny zavatra misy ireny zavatra reny azo manao an'ireny rakizy fa mianara lalandavatra zo io teny malagasy io dia hianaro koa ny anihafa dia kolokoloy koa ty zavatra ty fotodrafitrasa izay ananatsika tia dia mahereza mianatra lalandava faraka teko zay dia io nolova tsara indrindra nitohy tamin'ny fitsidihana ireo fotodrafitrasa teny amin'ny université mpanjakana teny tsara tanàna sy ny fitsidihana ireo fotodrafitrasa teto marokana taoriana izay dia nitokana ny tobi-pahasalamana tao amin'ny fokotany Ambohimanarivo izay fiaramiasa ny fanjakana Foibe sy ny ministeran'ny fahasalamana niaraka tamin'ireo mpiara-movinantoka fotoana izay nanolorana ireo fitaovana ho an'ity tobi-pahasalamana ity tobi-pahasalamana misa 4 ato amin'ny faritra Vakinankaratra no nisitraka fitaovana mifanaraka amin'ny toetrandro toy ny tao amin'ny distriktan'ny Ambatolampy sy Faratsio zay Andriamatofiloha mbola namianao fitaovana maro be izay tazantsika ao aoriana ao ohatra iray tena lehibe dia ny hatramin'ny taona 2024 no simba ny radio fitaratra tao amin'ny hôpitaly Ambatolampy fa ankehitriny
tafapetraka ao anytoko ny radio numérique mifanaraka amin'ny teknôlôjia vaovao. Anisany nisitraka izany koa ny hôpitaly any Fafatsio ary mbola maro ireo hôpitaly eran'ny Madagasikara ahazo izany. Ito iraha-pitso ity fitsidina izay ataon'ny filohan'ny fanavaozana eto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra ity. Miroso amin'ny famerenana ny fitantanana ara-dalàna sy mangarara eo amin'ny sehatry ny arena kibon-tany. Ny fitondrana amin'izao fotoana hoy ny minisitra tompon'andraikitra, anisan'ny fanovana sy dingana lehibe vita ny ministera. Tao anatin'izay 3 volana izay ny famerenana ireo tamberin'andraikitra ho an'ny toerana misy ny fitrandrahana sy ny fanokafana ny fanomezana fahazahon-dalana hitrandraka raha toa ka samy nahatsatry ny fitondrana teo aloha avokoa izany kabelo. Miasa anatin'ny fenitra mangarahara ny bonne gouvernance ary ny tamberin'andraikitra ny ministera ny renan-kibon'ny-tany eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana hoy ny ministra. Tafiditra ao anatin'ny fanarenana ny toekarenana malagasy izay ataon'ny fitondrana ankehitriny izao izany raha ny fanazavana. Ny taona 20 ka hatramin'ny 4 tsy naloha ny fanjakana teo aloha ny tamberim-bidy ny tetikasa Ambatovy, tranga izay nampikatso ny fampandrosoana ho an'ireo komina 20 ao anatin'ny faritra roa voakasika. Nandray fanapahan-kevitra ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana fa averina amin'ireo toerana tokony hisitraka azy ny vola. Tahaka izay ihany koa ny an'ireo komina 3 sy ny faritra misy ny tetikasa kemem raha ny fanazavana. Raha mahakasika ny ristorana Ambatovy manokana moa dia efa mihoatra ny 770 miliara ariary ny ristorana izay tsy voazara teny amin'ireo CTD ireo nandritra ny fotoana nampiantona ny fitsinjarana io ristorana io. Ny conseil des ministres moa efa nanome ary nandray fanapahan-kevitra fa hoesorina le sakana ka manomboka eto dia azo atao indray mandeha ary afaka hisitraka an'io ristorana io moa zany ireo CTD rehetrarehetra zay voakasiky n'ilay projet. Fa raha mahakasika ny an'ny QMM manokana kosa ny projet QMM moa fatatsika tsara fa voafehiny atao hoe convention d'établissement 24 dia nametraka fa ankoatra ny ristorana zay alohan'ny QMM makany amin'ny ireo commune 3 sy ny région Anosy fa ankoatra ny ristorana dia mbola misitraka kory zareo natao hoe RSE. Misy ny RSE avy amin'ny QMM zay mitetina 4 millions de dollars isa-taona. Ankoatr'izay ahafahana miasa ao anatin'ny fangaraharaana sy fifampitokisan'ny vahoaka sy ny mpitondra. Manomboka izao misy ny laharana metsy 770 azo antsona memempona raha misy fizaram-baovao na ihany koa tranga fandikan-dalàna momba ny fitrandrahana ny arenan-kibon'ny-tany eto amintsika. Ny ministera dia miasa ao anatin'ny mangarahara tanteraka dia zahay nanana vina nametraka ny ataontsika hoe laharana maitso izay ataontsika hoe numéro vert 918 na 918 zany ny laharana afaka tsoina izy io maimaimpona ny miantso an'io laharan'io ho an'ny rehetrarehetra zay manana vaovao. Zany hoe misy olona eny amin'ny fiarahamonina mahita na mahatsikaritra fa hoe mety misy fitrandrahana zay eritreretiny fa hoe mety tsy maheno na tsy mahafantatra an'izany ny aty amin'ny administration minière. Any koa ataontsika hoe mety mahita tsika ny fitaterana nireny vokatry ny arenan-kibon'ny-tany mety ho atsokosoko. Nandritra ny fivanianan'ny ministry ny arenan-kibon'ny-tany tao amin'ny fahitalavim-pirenena ny alina nampatsiafy fa ny BCMM na ny bureau de cadastre minier de Madagascar no tompony andrakitra voalohany amin'ny fandaminana sy ny paika entina manatanteraka ny fepetra momba ny fitrandrahana. Na izany nanamafy ny ministra fa tsy maintsy mandrotsaka vola ao amin'ny fond minier ny mpitrandraka alohan'ny ahazo fahazon-dalana. Voakasika izany na ny fahazon-dalana natokana ho an'ny mpitrandraka madinika na ho an'ireo mpitrandraka salantsalany ihany koa ireo mpitrandraka vaventy. Manomboka izao misy ihany koa ny fandraisana anjara ao amin'ny fond minier social entina anatsara ny fiainam-bahoaka manodidina ny toeram-pitrandrahana entitra ny fitondrana amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fanarahamaso ny harem-pirenena sahanin'izy ireo na ankibon'ny-tany toy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny ety internet toy ny fanondranana antsokosoko. Tsy misy fandeferana ihany koa ny fandraisana fepetra momba izany raha ny fanazavana.
Manolona ny fiatrehana ny rivo-doza fity nijery ny fomba fiasan-teniny fohy be mpandrindrany BGRCT ny an-tanimora ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta io arivo io niaraka tamin'ireo ministra sasatsasany mpikambana ao amin'ny gouvernemanta lara-pamehana ny famonjena ain'olona ary tsy maintsy mihetsika aingana mamaly ny filana eny fotony rafitra rehetra araka ny toromarika fanampanazavana. Ny vaovao avy any Soalala moa zany zao satria tao tena nitsofoan'le cyclone enjana be fefa mandiniky zay ny ahafahana mifandray amin'ireo lehibe ny OMC régional sy ny préfet mba ahafahana mahazo ny information ary azahoana ny miaramila zay mbola manana fitaovana mbola ahafahana miasa satria mazaka kokoa ny loza ohatra zao lehibe pandolatéral unique zany ny fanampianan'ireo ireo amin'ny lafiny sakafo eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana sy fitsinjovana ny aina izy ireo isorana ny tompo moa fa hatramin'ny androany mbola tsy misy olona nafoy arety dia magnentana ny rehetra izy nambaratongany eny amin'ny tanàna rehetrarehetra eny na ny olom-bafidy na ny olom-batendry na dia antsika mpiaramonina mba samby handray andraikitra ifanometanana amin'izao voina mahazo ny namantsika zao io ary ho antsika zay traboina koa tokony agnaraka ny fandaminana zay hoentiny na ny BNGRC na ny fitondram-panjakana zay misy eny an-toerana tsirairay avy mety maro antsika no miahiahy hoe raha hafindra trano par rapport amin'ny zay tragnontsika hialagna satria matatra sao dia hidiran'ny dahalo ndray angalariny dahalo ny fananantsika ao fa misy ny fa ino ma mpitondra isan-tanàgna mpampandry fahalemana ny gendarme ny polisy zay afaka ataontsika hoe ataoniny ary hanampy antsikany amin'ireny ahiahintsika isan-karazany regny ka zay sa zay moa ny avy aminay fa ny fitondram-panjakana dia tsy hijery antsika fotsiny fa hagnano zay herinay rehetra hanampiana antsika vahoaka. Manana ny hevo sy ny dikany avokoa ireo loko fampitandremana toy ny loko maitso, mavo, volomboasary ary ny mena amin'ny fotoana ny rivo-doza toy izao. Misy ireo tsy mbola mahay manavaka azy ireo ka izay indray no andeha hoentina ato anatin'ny zanam-pandarana fantaro ho an'ity androany ity. Ho fiarovana ny vahoaka, ho fiomanana sy sorohana ny loza mety hitranga. Mampiasa rafitra filazana amin'ny loko fampafantarana ny manam-pahefana ahafahany tsirairay maka ny fepetra tandrify azy. Ireo loko ireo izay manambara ny ahavo ny loza sy ny fepetra tokony ho raisy ny mifandraiky amin'izany. Voalohany amin'izany ny loko maitso izay midika fa milamina ny toe-draharaha ka hatramin'ny loko mena manambara loza lehibe sy filana fandraisana andraikitra maiky. Andeha hojerentsika tsirairay ireo loko fampitandremana sy ny dikan'izy ireo. Filazana amin'ny loko maitso roa hatramin'ny 5 andro mialoha ny ahatongavany rivo-doza izay midika fa milamina ny toe-draharaha sy tsy miandrika intsony. Mihody sy mitahiry ny volo mba tsy ho simba, hamafisina ny trano, manao fantsona manakaiky ny trano isorohana ny tondran-drano anaty tanàna, mampilaza ny tompona andraikitra raha mahita azo mety hitera-doza, tehirizina amin'ny toerana azo antoka ny antota-taratasy sy ny fanafody, manaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny rivo-doza, mifampizara vaovao indrindra amin'ireo tsy mahazo izany sy ireo marefo. Filazana amin'ny loko mavo raha ihina 2 andro mialohan'ny hatongavany rivo-doza izay midika fa mila manomana tahirin-tsakafo maharitra andro vitsivitsy, manangona vatoahatra sy lapo zinjiro fanao apaosy, afindra amin'ny toerana azo antoka ny biby fiompy, manara-maso ny zaza sy ny tanora, vokisana na chargena ny vatoahitra, mifampilaza ny isa-tokantrano amin'ny fandaharam-potoana rehetra, mamonjy toerana efa voaomana raha tsy azo antoka ny fonenana, manaraka tsy tapaka ny fivoarany andro ratsy, mifampizara vaovao indrindra amin'ireo tsy mahazo izany sy ireo marefo. Filazana miloko mena dia filazana maiky, midika loza lehibe sy toe-draharaha mampidi-doza ka tsy maintsy arahina avy hatrany tsy misy fepetra ireo toromarika ofisialy omeny ny manam-pahefana isan'ambaratongany. Mipetraka amin'ny toerana azo antoka, tsy mivoaka ny trano intsony, tapahana ny herinaratra, amafisina ny hidi ny varavarana, ny fantsin-drano ary ny fizaran-jiro, mitandrina amin'ny mety ho fahatonin'ny andro tampoka fa hiverina hiaratsy izany avy eo, manaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny rivo-doza
mifampizara vaovao indrindra amin'ireo tsy mahazo izany sy ireo marefo. Filazanina miloko manga izay midika fa efa lasa ny rivo-doza saingy mila malina hatrany. Manaraka ny fivoarany toetry ny andro, tandremana ny fahadiovan'ny sakafo sy ny rano, mitandrina amin'ny rano miandro na mety hiteraka aretina. Mailo amin'ny tarby mitondra herinaratra izay tapaka eny an-dalambe, mifanampy amin'ny fanarenana ny simba eo amin'ny fiarahamonina, mifampizara vaovao indrindra amin'ireo tsy mahazo izany sy ireo marefo. Rafitra ofisialy napetraky ny manam-pahefana, matetika orinasa sy sampan-draharaha misahana ny fiarovana ny vahoaka ireo loko fampitandremana. Tsy olona iray no mamorona azy, fa rafitra iraisana misy fitsipika. Ny sampan-draharaha misahana ny toetry ny andro sy ny loza voajanahary izay manara-maso ny toetr'andro, manome filazana mialoha sy fanairana no mamorona no loko ho an'ny rivo-doza, oram-baratra, tondra-drano, hain-trano sy mamoaka filazana mialoha araky ny ahavon'ny loza. Ny ministerany atitany izay miandraikitra ny fitantanana anatin'ny filaminam-bahoaka miara-miasa amin'ny sampan-draharaha hafa amin'ny fanairana. Ny ministerany fiarovana sivily miaro ny olom-pirenena amin'ny loza rehetra, manome toromarika fiarovana rehefa misy fanairana. Bureau national misahana ny fitantanana ny loza sy ny loza voajanahary, miandraikitra ny fisorohana, fanomanana, famonjena ary fanarenana rehefa misy loza no mampafantatra ny vahoaka ny ahavon'ny loza. Ireo no manamafy sy mampafantatra amin'ny vahoaka ny loko fanairana ofisialy. Raha fitinina, ireo loko fampitandremana dia toromarika fiarovana ho an'ny rehetra. Ny tsy fanarahana azy dia mety hiteraka loza, fahasimbana ary famoizanaina. Koa entanina ny rehetra hanaraka hatrany ny filazana amin'ny loko sy ny toromarika ofisialy. Dia indray no hoentsika amin'ny sento vetivety ao anatin'ny doka fohy. Mbola maro ireo vao misongadina hoentina amintsika avy eo. Asana mpananjana rena tsy saraka aminay. Zay mila mikifety bebe coucou. Lasa bobaka be ny mega nampitomboina ny elohon. Lasa 1 giga be zao raha 220 mega teo aloha, arivo ariary foana nefa 1 giga oa. Kifeo ny réseau tsara indrindra eto Mada. Tsinjo aingana amin'ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira super app. Ya c'est moi. Soldat d'été goavana be any Cosmos izay manomboka ny 7 janoary hatramin'ny 20 febroary. Fiana vidy hatramin'ny 10 isanjato amin'ny entana maro isan-karazany. Mividana entana amin'ny alalan'ny vente crédit mirindra ary alohavitsy kelikely hatramin'ny 30 volana. Ny soldat d'été goavana be any Cosmos dia ahitana fiana vidy hatramin'ny 10 isanjato amin'ireo entana maro isan-karazany manomboka ny 7 janoary hatramin'ny 20 febroary. Tandremo fa voafetra dia voafetra ny entana. Cosmos, votre partenaire de confiance. Atombohy ampilaminana ny andronao. Mahatoky tena kokoa. Foana ny ayay, miainan-kahalalahana. Malefaka, mitroka tsara, mampahazo ainy. Ferty, mampilamina anao amin'ny fotoana rehetra. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger. Cours de chinois mandarin gratuit. Internet illimité et haut débit. Diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management. Droit, commerce et marketing. Communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Tongindray ty taom-baovao. Izaraina ihafaliana aminao, bebe coucou. Ampifandray anao amin'ireo olona akaiky anao. Naiza naiza, amin'ny fotoana rehetra. Zay atao miasa dia vonina hatrany ampiainanao fotoana miavaka miaraka amin'ireo olona akaiky anao ka amin'ny taona 2024
ataovy asy ireo zava-baovao ara-teknôlôjia mampifanakaiky atsika. dia tavaverina soma tsara ato anatiny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indray sika amin'izao fotoana izao. Mbola verina ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy mbola sainam-pananjana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mbola orinasa madinika sy salatsalana ny PME hatrany ny 700 ny orinasa eto Madagasikara amin'izao fotoana. Na izy ireo aza no fototry ny famoronana asa eto amintsika. Efa maro ireo manomboka miditra amin'ny sehatra ara-dalàna saingy tsy misy ny fitombona noho ny antony maro samihafa. Daniela Minoarso. Tsy misy fivoarana mijana ho PME na orinasa madinika sy salatsalana hatrany 700 mahery ny orinasa mitsangana eto Madagasikara. Sakana tsy tombon'izy ireo ny lafiny fambatsim-bola dia ny fahasarotana amin'ny fitadiavana loharanom-bola fanampiny ho an'ny orinasa, ny olany angovo na ho an'ny tontolo ambanivohitra izany na ho an'ny tontolo andrenivohitra, ny tsy famarina toerany aba sy ny hetra, ny vesatra amin'ny fikarakarana sy famoronana antotan-taratasy, ny fahasarotana amin'ny tontolo anatiny amin'ny fiariana vokatry ny tsy fahatoserany arikariana fahobe ny fahefamividy, ny fahefamividy ny mpanjifa ambany sy ny maro hafa. Ireo orinasa madinika sy salantsalana izay mbola mamelona ny ankamaroany ny sehatra tsy ara-dalàna sy tsy manara-drafitra ihany koa eto amintsika, ka tokony jereny fanjakana akaiky ny ahafahan'izy ireo miditra amin'ny sehatry ny manara-drafitra. Hoy ny mpahay toe-karena izay nanovana fanadihadiana. Raha vao hiditra amin'ny resaka ny manara-drafitra dia ataontsika hoe zava-dehibe ny fanatsarana ny tontolon'ny fiariana environnement entrepreneurial sy ny fanatsarana ny tontolon'ny aba sy ny hetra zany mba tena mahavelona amin'ny fotoana mahatra mba ho tena durable zany le tontolo zay anankiray fa eo ihany koa no hoe ahafahana tena mahafahan'le orinasa mitombo sy mivelatra zany dia tsy mitombo ara-bola rery ihany fa mitombo ihany koa izy ao anatin'ny ara-traikefa sy ny ara-piariana zany mba tena ahafahany mampitombo an'izay fiariana fahobe ao amin'izay. Tsy adino ihany koa ny resaka fiariana dia tsy afaka miala amin'ny angovo zany hoe tsy maintsy hijerena vahaolana tena maharitra zany ny famatsiana angovo zany entina mamokatra dia eo amin'izay moa avy eo no hoe fandraisana andraikitra amin'ny fanjakana zany rehefa mavita an'le tantsoroka ho an'le efa ampidirana ao amin'ny tontolo manara-drafitra dia miditra tsikelikely amin'izay amin'ny ataontsika hoe fampiarana ny lalàna zany ho an'izay tsy manara-drafitra zany. Raha iverenana mandidina ny 9,7 eo ireo orinasa niditra tamin'ny sehatry ny ara-dalàna teto Madagasikara ny volana janoary hatramin'ny volana jona 2022 ka orinasa lehibe na société anonyme ny 920 amin'ireo ary orinasa madinika sy salantsalany 703 raha ny antotanisa avy eo anivon'ny Institut National de la Statistique na ny Instat ny volana oktobra 2022. Tokony atao laharam-pameana manomboka izao ny fampiroboroboana sy fanatsarana ireo orinasa misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ahafana mamaly ny tinady eto ny toerana tsy rosona amin'ny fanafarany intsony. Iarahantsika malala fa ny toe-karena rehetra zay ataontsika hoe efa lasa lavitra ireo dia nanomboka tamin'ny révolution agraire zany hoe ny révolution ny fambolena sy ny fiompiana. Eo aloha zany mba assurentsika ny base an'le fidirintsika amin'ny économie industrielle zany dia avy eo zany rehefa tafiditra amin'izay tsikelikely isika dia efa manomboka sahady assurena le resaka angovo le niresahako teo zany. Le angovo be dia be ny azo trandrany eto Madagasikara, be dia be ihany koa ny ataontsika hoe karazana angovo zay efa vokatry ny teknôlôjia azo ianarana daholo reny fa ireo anankiroa ireo aloha zany mila atsaraina zany. Dia avy eo ihany koa jerevany anafahana miassure an'le mobilité an'le fivezivezen'le vokatra mba tsy ho matiantoka be loatra le mpamokatra le tena mpamokatra fa araka izany ilaina hatrany ny fanohanana sy ny fanamorana ny dingana ahafahan'ireo orinasa madinika sy salantsalana mitombo eto amintsika ahafana mampivoatra ny toe-karena sy ahafana mamorona asa betsaka kokoa noho ny teo aloha. Ny vola 2 alina ariary no betsaka mampiasa sy mikirakira indrindra eto Madagasikara raha ny nambaran'ny governorany ny banky fohibe ny Madagasikara sy tokony hisy ny fiakarany vidim-piainana raha mifandanja sy mamaly ny filan'ny toerana ny firenena ny fivezivezen'ny vola eto amintsika ho hiatrany ny fanazavana. Rina fitiavana. Ny fitopolo isanjato ny lela vola kirakirainy
sy ampiasain'ny vahoaka eto Madagasikara dia roa alina ariary avokoa raha ny antotanis nomeny banky foibeny Madagasikara. Tsy mitovy ny saran'ny fanontana ny vola ariary, 700 ariary ny saran'ny fanontana ny ariary zato, raha toa ka 700 ariary ny saran'ny fanontana roa alina ariary tamin'ny taona 2024. Mitentina 8 faingo 7 miliara ariary no lany tamin'ny fanontana vola taratasy sy fanamboarana ireo vola vy. Manodidina ny 2 taona ny fahatezana ireo vola ireo ka enimbolana ny fiodinan'ny zato ariary raha toa ka sy volana ny vola roa alina ariary ho iatrany ny tatitry ny banky foiben'ny Madagasikara. Dia rehefa amin'ny tsena ianao zany dia tsy dia tena misy mampiasa ntsony, miena ny fampiasan'ny olona vola 10 000 ariary, 5 000 ariary, 1 000 ariary, ny 500, ny ary zato ary indray efa tsy raisin'ny mpangataka intsony. Io zany ianao mieritreritra ahoana moa tia ny tena fahafahany satria ino moa le misy hoe ny vola dia misy pouvoir libératoire zany hoe afaka manafaka anao amin'ny fivarotana sy fividiananao rehefa manao mampiasa le vola ianao, ary ny banky foibe ireriany no afaka manota vola eto amin'ny firenena sy mamoaka vola eto amin'ny firenena. Zay no aninjehana ny vola sandoka satria zay vola tsy avoaka ny banky foibe dia sandoka ny anarany ary enjehan'ny lalàna. Miankina amin'ny fifandanjany vola mivezivezy sy ny filany toe-karem-pirenena, ny fifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana raha ny fanazavana, tsy tokony hoe sy ny fiakaran'ny vidim-piainana raha mifandanja sy mifamaly ny filany toe-kareny ny firenena ny fivezivezeny vola eto amintsika. Atao zany misy ny inflation dia be loatra ny vola mivezivezy raha ohatra oharina amin'ny filan'ny ekonomia anankiray. Raha ataontsika zao hoe tamin'ny farany teo 7.4 ny taux d'inflation, dikan'izay zay ny fienan'ny herin'ny vola raha ohatra izy ampitahaina amin'ny filan'ny ekonomia. Zany hoe zay mampatonga ny banky foibe ao anatin'ny politique monétaire rehefa tena hoe be loatra ny fivezivezen'ny vola dia ahena ny création monétaire ny filaza azy. Ny création monétaire dia avy amin'ny fanomezana trosa, fampitrosana ny ekonomia. Ka rehefa be loatra ny fampitrosana io fa tsy mifanaraka amin'ny filan'ny ekonomia dia lasa miendanja zany ny fahefan'ny vola mividy eo amin'ny tsena. Zay no mampatonga ny taux d'inflation. Ankalazaina amin'ity taona ity ny fahazato taona ny vola malagasy. Marina, mbola any ivelany isika no manonta vola malagasy dia any Frantsa, Canada, Maroc, Arabie Unie, Angleterre. Atao isan-taona ny fanontana vola ka tsy maintsy mandalo tolobidy ny fanaovana izany raha ny fanazavana. Tsy manaiky ny vokatra nivoaka tamin'ny fifidianana sefokotany tao andrano vorendrangana tact commune Tanimeva district-ny Morombe ny Fokon'olona no izy ireo milaza fa natao antery sy tsy ara-dalàna izany. Miantso ny mpitondra mahefa hijery akaiky ny raharaha ihany koa izy ireo ka handray ny andraikitra mifanandrify amin'ny izay Bono Melize. Iteraka resabe sy fitarainana ho an'ireo mponina ao amin'ny fokontany andrano vorondrengataka ny fifidianana sy fokontany natao ny faharoa ny volana oktobra lasa teo. Milaza izy ireo fa natao amboletra ary tsy nanaraka ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny feny fifidianana io fifidianana sy fokontany io ka mangataka ny hanafoanana izany izy ireo ao anatin'izao fanavaozana izao. Izay andriamandao président dia manao antsoavo fa ny fifidianana teto aminay tamin'ny 2 oktobra 2025 lasa nataony ben'ny tanàna Tanimeva teto aminay andrano vorengataka dia tsy nara-dalàna satria ny fifidianana nanomboka tamin'ny 10 maraina dia ny farana tamin'ny 1 maraina. Ka araka ny fahitana azy monsieur le président tsy ara-dalàna fifidianana satria karazan-draha misy kolikoly, misy tsindry hazo lena tsy nahafapo anay Fokon'olona andrano vorengataka fa ny délégué d'arrondissement no tompony andraikitra amin'ny fanisam-bato. Nefa ny délégué d'arrondissement tsy nandray andraikitra tamin'izay fotoana zay. Gaga zay monsieur le président satria eritreretan'ny ben'ny tanàna ho tsy tanà tany misy natiora tsy ho vahoaka zay andrano vorengataka fa ampandrena gisa. Ahiana hitarika korontana sy fifindramponenana hoe ny fitarainan'ny Fokon'olona izao zava-misy izao raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana sy vahaolana maika. Ka mangataka anao zay monsieur le président azafady an-tagnandroa noho ny maharay amandreny anao amin'ny fitondra fanavaozana vaovao zao mba hijery ankaiky an'ity raha ity
fa raha tsy zany monsieur le président hitondra fikorontanana eto anivon'ny fiarahamonina ity trangandravatra ity ary ho mety zay hifindra toerana asoahazo eo ampiandrasana ny fanapaha-kevitry ny tompona andraikitra amin'ity raharaha ity araka izany na ifokon'olona ao an-dranovoron'Rengataka izay manantena ny isian'ny fanadihadiana sy ny fanapaha-kevitra mazava momba ity fifidianana sy fokontany ao an-toerana ity. Ny tombo ireny tolotra ao anatin'ny rindrana Sayasimoa dia ny Rapidap, tolotra ahafahana mamatrika fitanterana aingana sy azo antoka eto an-tanan-dehibe, natao hanamorana ny fivezivezen'ny olona andavanandro sy hanatsarana ny traikefa ny mpanjifa ao anatin'ny tontolo nomerika, hoy ny avy ao anivon'ny Yas Madagasikara. Tsy azo asolvelo. Mandina ny enina faingo fito tapitrisany olona mampiasa internet eto amintsika raha ny antotanisany farany taona 2024 teo ka azo ataony mampivelatra ny tontolo nomerika hanamorana ny fiainana andavanandro hoy ny avy ao anivon'ny orinasa Yas Madagasikara. Rindrana samy mifanaraka amin'ny fanatotoloana misy ny Yas and Moi izay nitombo tolotra iray vaovao dia ny Rapid App zany. Tolotra fitaterana an-tanan-dehibe ao anatin'ny Super App Yas and Moi amandriana fitaterana amin'ny fomba tsotra sy mora ampiasainy. Izay fanatotoloana sy fivoarana ara-nomerika izay dia nahita izahay hoe rehefa BDB no olona mampiasa ny mobile internet mobile eto Madagasikara dia amoraina amin'ny alalan'ny application izany. Tolotra manampy ny mpanjifa amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny andalambe sy ny karazana kolikoly raha ny fanazavana. Manana application ianareo Yas et Moi. Ao anatin'ilay application misy fonctionnalité hoe Rapid App. Rehefa tonga amin'ilay fonctionnalité Rapid App ianao dia misafidy izay toerana tianao aleha sy izay toerana tianao angalana anao. Ao aorianan'izay dia mipoitra eo ny vidiny ny sarany izay fitaterana anao izay na amin'ny moto io na amin'ny car light io na amin'ny premium. Ao aorianan'izay misafidy ianao na eo no eo dia efa ho alain'ny chauffeur io ianao na mametraka fotoana izay farafahakeliny adiny ray ao aorianan'ny fotoana io. Ny mpamily rehetra ao amin'ny Rapid App dia efa manaraka fiofanana momba hialana amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay mihitsy na amin'ny andro atoandro io na amin'ny andro alina. Manamafy ny fitarany Yas and Moi ity fiaraha-miasa teo amin'ny Rapid sy Yas Madagasikara ity raha ny fanazavana hatrany tsy ho sehatra fifandraisana fotsiny fa ho Super App manolotra tolotra ilainy amin'ny fiainana andavanandro. Tsena miisa 2700 etsy amin'ny pavillon Analakely no akaton'ny commune ratsy voalohany ireo mpivarotra amin'ny fotoana nomena ny vola ho fatsena. Ny taraina ireo mpivarotra fa misedra olana arabola izy ireo ka antony tsy nahefana ara-potoana ny vola. Totsy ny Rina Tahiry. Tsena miisa 2700 eo anivon'ny pavillon Analakely no akaton'ny commune Antananarivo renivohitra. Fanakatonana noho ny vola ho fatsena mbola tsy voalohany ireo mpivarotra araka ny fanazavana. Tsy nahalo io volo izahay noho ny tsena tsy mandeha vokatry ny fahabetsahana ireo mpivarotra moron-dalana eo avelany misakana ireo mpanjifa tsy ho hiditra aty aminay hoy ireo mpivarotra. Nangataka fianana tamin'ny commune ireo mpivarotra saingy mbola tsy voaray hatreto. Taratasy izay niavy tany amin'ny commune izay milaza fanakatonana tsena no ny antona tsy fanefanana tsy fandoavana ny abonnement na ny fatsena eto amin'ny pavillon Analakely. Maromaro ny voakasika eo amin'ny 2700 isa eo box zany no voakasika izay fandrindrinana na fanakatonana tsena izay. Nandefa taratasy zareo tamin'ny mois de décembre teo izay milaza fa tamin'ny 28 décembre ny farany fandoavana ny arere 2024. Nisy taratasy faharoa ihany koa nalefa zany milaza fa pehena 2 tranches ny 2025 izay mitsinjara 50% tamin'ny mois de janvier. Ny deuxième tranche zany na 50% manaraka ny 28 mars 2026 izay mbola tsy tonga akory. Fa nefa tena akory ny aterana sy ny agagana hoe le fotoana nomeny aza mbola tsy tonga ihany koa dia nefa ny mivoaka sady ny didy fanakatonana ny pavillon. Araka ny fantatra manatanteraka opération fampandoavana vola ho fatsena ho an'ireo mbola tsy nahefa izany ny commune Antananarivo. Tsena maro eto an-drenivohitra no anatanterahana izany araka ny fanazavan'ny commune. Ho an'ireo etsy amin'ny pavillon mangataka fianana amin'ny commune izy ireo hijerena ny fomba handoavana ny vola tsy nandatsy andoha izy ireo fa mitady fanalefahana noho ny fahasairanana. Dia izay nagaganay ka nahatonga anay nefa tena tsindrina hoe zahay tsy hoe tsy andoha na tsy te andoha
na tsy ando mihitsiny tsy zay mihitsiny fa mba enona le antony hoe nanahoana loatra le zavatra nyainanay sy niatra taminay teto ampaveo nahatonga ny fahatarana sy nahatonga ny tsy fandoavana zany a ilay ofatsena zay voalaza no antony a ho anydinantsena. Mila fihezina ireo mpivarotra moron-dalana hoy ny fitarainana manimba ny fivelomany manara-dalàna izany hoy ny fanazavana. Ny mpanara-dalàna foana nefa no lasibatry ny fandraisana fepetra ataon'ny komina rehefa misy ny olana. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena olona narivo maro no nanao fihetsiketsehana tany Frantsa mba anairana ny fanjakana sy ny vahoaka momba ny tsy fahampiany fitaovana sy ny loharano ananan'ny polisy amin'ny fanatanterahana ny asany androany. Nilanja sora-bavety izy ireo izay milaza fa olo-pirenena miaraka amin'ny polisy atsaro ny tsy fandriam-pahalemana, atsaro ny tsy maty manota. Naneo ny aiainy ihany koa ireo tompon'andraikitry ny sendikan'ny polisy eo an-toerana araka ny fanambaran'ny sekretera jeneraly ny Alliance Police Nationale fa tsy afaka manatanteraka ny asany amin'ny fepetra ara-dalàna intsony ny polisy nasionaly raha ny vaovao azo avy any an-toerana hatrany. Dia iny maresaka iraisam pirenena iny indray tompoko lahy sy tompoko vavy no antsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana anao ho an'ny rahampitso indray veloma tompoko. Prime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.